Salama daholo androany isika dia ndao indray raha resantsika ny zavantranga tany Sakaraha iny tao amin'ny commune Miarylamity izay trangan-javatra somary nangaga ihany ary nandraisan'ny be sy ny maro moa raha vantany vao nahita sy nandre an'izay vaovao avy tany Sakaraha izay ny teo amin'ny mahakasika ny fifandonana izay nisy teo amin'ny mpitandro ny filaminana izany hoe ny polisy avy ao amin'ny FIP sy ny fokondolona tany Sakaraha tany ka naharatrana ny ain'ireo mpitandro ny filaminana ary nisy ihany koa moa ny maty voatifitra nandritra izay fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana izay. Ka maro ny mametra-panontaniana manoloana an'izany rehetra izany amin'ilay hoe inona marina ny zava-nisy tao Sakaraha izay no nahatonga an'izay fifandonana izay. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaika ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha ny dirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay fifandonana teo amin'ny polisy sy ny vahoaka ny Sakaraha izay dia andao aloha ho resahana amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Resaka fifidianana kominaly nanaitra ny maro raha vantany vao nandre sy nahita ny kabarin'ny kandida izay natolotry ny Irmara ao Antananarivo renivohitra ao tsy iza moa izany fa Ramatoa Harilala raha toa ka nandray fitenenana izy nandritra an'izay kabarina pré-campagne izay nataony izay. Nilaza mazava tsara moa izy tamin'izay fa antsika ny tanàna sa ahoana gouverneur hoy hatrany kandida bentanana Antananarivo raha nanontany nandritra ny fihaonana izay nataon'izy ireo. Izao ny kandida Orange ary izao irery ihany hoy hatrany izy efa manantena ny hibata fandresena amin'ny fifidianana ho avy izao. Midika izany fa tena matoko tena ny kandida izay natolotry ny Irmara ao Antananarivo renivohitra ao fa hibata fandresena amin'izao fifidianana ho avy izao. Fa io moa zany ny fifidianana mbola tsy tonga ka dia andrasantsika eto ara ny mety hotohiny izay voka-pifidianana izay rehefa vita eo ny fifidianana asa raha izy marina no holany asa raha ireo kandida hafa no mety holany amin'izay toerana bentanana ao Antananarivo renivohitra izay satria any amin'ny vahoaka manko ny fahefana amin'izay fifidianana izay ary izay lanim-bahoaka ihany no tsy maintsy hitondra antanàna Antananarivo renivohitra amin'ny 5 taona manaraka eo. Mbola ao anatiny izay fifidianana izay moa dia any Mahajanga indray Rivo Rakotovao izay avy amin'ny antoko HVM mitaky ny fifidianana madio sy mangarahara ary manaja ny lalàna. Efa nitolomana tamin'ireo hetsika fotsy ireny fa mbola isotomana lakolosy hatramin'izao hoy hatrany Rivo Rakotovao ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara ary manaja ny lalàna. Miantso ny seny sy ny fitondram-panjakana handray ny andraiky ny moa izy ireo manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna toy izay mitranga ao Mahajanga mba ho tombotsoan'ny rehetra no zavatra ho hita manomboka eo hoy izy hatrany. Tsy azo ekena hoy izy ny fanangonana ny karapanondrom-pirenena sy ny kara-pifidianana ataon'ireo kandida sasany isam-pokotany izay mampiahiahy amin'ny hoe atao inona ireny angonina ireny. Eo koa ny tsy fanajana ny lalàna 824 bara 884 mahakasika ny tsy fitan'ny lany mpiasa-panjakana ambony na ny neutralité de l'administration satria dia ny ministra Amperinasa no midina an-kianja manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana hampandany ny kandidam-panjakana. Mila atao mazava ny fanaovana ilay ordonnance hampidirana ireo olom-pirenena anaty listim-pifidianana satria misy ireo mitady UAPF ka hampiasa izany ho an'ny tombotsoan'ny olombitsy. Saropady ny raha rampifidianana ka tsy afaka hangina manoloana an'ireo tsy fanarahan-dalàna ireo isika hoy izy hatrany. Manoloana an'izay fanehoan-kevitry ny Rivo Rakotovao izay kandida ho bentanàna ao Mahajanga ao ary natolotry ny antoko HVM moa izany kandida Rivo Rakotovao izany eo ihany koa ny fanohanany ireo avy ao anatin'ny vovonan'ny firaitsan-kina azy amin'izay firatsan-kofidiana izay dia mety azo adika ve izany fa tsy matoky ny seny ny kandida Rivo Rakotovao sy ireo rehetra miaraka aminy no mahatonga azy ireo manao an'izay fanambarana izay satria mantsy manahy izy ireo sao dia tsy voahaja ny safidiny tsirairay araka an'izay voalazan'izy ireo izay noho ny fahitavana an'ireo mpiasa-panjakana ambony mandray anjara amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra
mba hampandany any kandida izay natolotry ny fitondrana izay. Ndao am'izay ho resantsika ny zavanitranga tany Sakara iny. Matetika isika mandre ny trangan-javatra eo amin'ny resaka fanafiana amin'ny tampiadina izay ataony Jolay amin'ireo vahoaka madinika any ambanivohitra, indrindra ireo Jolay izay mpangalatromby ary isany mampiorohoro ny faritra maro eto Madagasikara ka manao an'izay resaka fanafiana mitondra fitaovam-piadina izay moa ireo olon-dratsy ireo mandeha mandroba ny fananan'olona any ambanivohitra any indrindra fa iny faritra tsy nosy iny. Fa tamin'ny tindray mitoraka ity indray dia tsy izay ny zavanisy fa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona indray no nitranga tany Sakara. Namitahiraka mba hisambotra olona nisy nitory tao amin'ny komina Amborinabo distrikan Sakara ireto polisy avy ao amin'ny fipitoliara izay efada ireto. Voalasa nefa izy ireo dia niantso ny vahoaka amin'ny tanàna hafa ireo teo an-tanàna, nolazain'izy ireo fa nisy dahalo nanafika azy sady nisy olona nalain'izy ireo ankeriny ka nitondra ny fokon'olona nanakana ireo polisy ireo. Vokatr'izay dia raikitra ny fampitifirana sivily roa no maty voatifitra, ny iray izay mitaradalana ireo polisy ary ny iray dia avy amin'ny ireo fokon'olona hafa. Nosamborin'ny fokon'olona ireo polisy efatra ary nogadrainy. Nidinay fotony ny mpitandro filaminana mitambatra izany hoe polisy miaramila zandary mba hanavotra ireo namany. Efa votritra teo ampelantan'ny fokon'olona izy ireo raha ny fampitambavao voaray avy any an-toerana hatrany fa naratra mafy ary vakiloha avokoa ireo efadahy izay polisy avy ao amin'ny FIP nandeha namitahiraka tany Sakara izay. Ny lesoka azo tsoahana amin'ity zavanitranga tao Sakara ity dia efa tsy matokintsony ireo mponina amin'ny hoe mpitandro filaminana veretsy sa ny Jolay satria any an-toerana koa mantsy misy ireo Jolay izay manao fanamiana mpitandro filaminana nefa dia mandeha mandroba. Mety trangan-javatra tahaka an'izany no nahatonga an'ireo vahoaka izay lasa nampifangaro any mpitandro filaminana amina Jolay ka tsy afaka nanavaka intsony izy ireo amin'ny hoe tena mpitandro filaminana marina ve ireto sa Jolay izay ka izay no nahatonga an'ity tranga ity angambany raha toa ka jerena ankaiky ny toe-java-misy any an-toerana any manoloana an'izao rehetra izao fa tsy misy akory izany hoe vahoaka avy hatrany ndeha hamono izany mpitandro filaminana izay natokana hiaro ny ain'izy ireo zay fa matoa nisy izay angambany dia mety nisy izay hoe tsy fifatokisana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana izay tonga tany an-toerana na mitahiraka izay. Ka tsara ihany raha toa ka misy fanazavana maharitra tsara amin'ny vahoaka rehefa misy izay hoe fisamborana sy ny maro hafa izay mba hialana amin'izao trangan-javatra tahaka an'izao hiverimbirina matetika sanatriny vava. Izay sy izay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video alefa na eto isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.